MG Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM, manulchawanao ni vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fitsehosehoana sy ny fambaboana ny fomba hoaka ihany mamaika mpitondra fanjakana amin'izao fotoana raha ny fanapahan-kevitra samihafa isan'ny rosoana sy nolaniana ny lalàna momba ny castration kanefa maro ny teboka tsy mazava anatin'izay. Iaraha-tsy hatrany ny kalitaon'ny fividianana raha manao be marenina tsy mandray ireo tolo-kevitra avy amin'ny sehatra samihafa ny governemanta sy ny senio ny firaisamonim-pirenena roy tamin'ity androanyity. Manomboka amin'ny 5,000 ariary ny fiakaram-bidy ny arina fandrehitra araigony amin'izao fotoa mipahavaratra izao raha tsy ihany koa ny kalitao ny arina fandrehitra tonga eto andrenivohitra. Mitaintain'andro manalina ireo mponina any amin'ny distrika an'Anjozorobe amin'izao fotoana noho ny firongatry ny fakana-kely ny ataona andian-jiolahy mirongo fitaovam-piadiana. Tsy mbola misy ny dady voatondro anatanterahana ny fividianana filohan'ny pirenena ao Senegal hatramin'izao. Miditra amin'ny andro faharoa ihany koa ny dialogue national na ny feonambe nasionaly any amin'ny toerany. Ny antsy prian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba ary manasanao ihany koa. Anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany dia matoa andatsoratra nondeha anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Ny fisehosehoana sy ny fambaboana ny fomba hoaka ihany no mamaika ny mpitondra fanjakana raha ny zava-misy mifandraika amin'ny fanapahan-kevitra ny raisina ankehitriny no jerena isany ny rosoana sy nolaniana ohatra ny lalàna momba ny castration kanefa tsy misy zavatra mazava akory ao anatin'izay. Matoa andatsoratra. Taorin'ny fanapahana no raisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ny fanitsina ny fehezan-dalana famaizana mitaky ny andraisan'ny fanjakana fepetra mialohan'ny anatanterahana ny castration nilaza ny ao anivon'ny ministeran'ny fitsarana fa iroso amin'ny fandiniana izany avy hatrany ny commission des réformes du système pénal tranga izay mahavarinany maro kanefa tsy manaitra intsony raha izao fitondrana izao ary efa imbetsaka ny malagasy no ny aina sy natsapa izany tao anatin'ny 5 taona. Mialohan'ny andaniana lalàna dia efa tokony efa voadinika daholo izany rehetra izany. Ireo solombavambahoaka andaniny nandritra ny fandaniana io lalàna io teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza nanaratra ny rano fotsiny ihany ny ankamarony. Tao aza ireo nilaza fa laniana fotsiny ihany aloha ilay volavolan-dalàna ka ho hita eo izay toyiny. Ny mpitondra kilany manaraka izay fihetsepon'ny fotsiny ihany ka tsy mitady afa-tsy ilay antsoina hoe effet d'annonce fotsiny ihany. Efa mandalo teto amintsika tao anaty kabary nataon'ny rajoelina izany hoe natory alina dia nanonofy ka ny maraina dia tanterahana ilay izy. Efa nisy ary nandalo teto amintsika ihany koa ny fomba filaza fa nandalo teo amin'ilay tetezana na lalana tahaka izao ka ny apitsony iny dia irosoana avy hatrany ny asa fanamboarana. Dia tahaka izay hatrany ny fandraisana fepetra, tsy ampy fandalinana, tsy ampy fahamatorana fa entiny ny fetanam-po fotsiny ihany. Raha-pirenena nefa ny roesahana fa tsy raha tokantrano akory. Fehiny, tsy ampy traikefa fa raha vao maheno hoe injay fa misy hevitra tsara ahafahana mambabo ny fony vahoaka avy hatrany dia lasa na ino kidona na ino kiatra. Ohatra amin'izany ilay resaka valiza roulette. Raha nisy tokoa mantsy ny fandiniana lalina sy ny fahamatorana na dia kely fotsiny ihany aza. Nankaiza ary tahaka ny ahoana ilay autoroute mampitoy Antananarivo sy Toamasina amin'izao fotoana. Tsy ireo tantsaha-Manarivony Amanalina nanana tany voatototra ve no mijaly. Tsy ny volam-bahoaka ve no lanilany fahatany sy voahodikotina amin'ny tetikasa goavana tsy misy toy ny tahaka ireny. Niazakazana ihany koa ny IEM tamin'izany fotoana ary tsy nisy toazy raha ny akanto ny fandarana asa. Saingy nankaiza izany amin'izao fotoana toa tsy hita izay nafarany. Hevitra taingina hoy ny hafa
Fanapahakevitra avy amin'ny fentanam-po hoy kosa ny sasany, ary izany no nentina nambabon'ny fony malagasy izay tafalatsaka tanteraka anaty fantrana lalina ankehitriny. Noararotina ihany koa io fantrana io ka notambazana fanomezana kely. Raha raisina oroalina riary ohatra ny fitambaran'ny siosy ny koveta nomena ho an'ny tokantrano iray ahitana olona 4, dia 5,000 ariary no sandan'ny fahavoazana hiantraika amin'ny olona iray ao anatin'io tokantrano io mandritry ny 5 taona. Iny 5,000 ariary iny no sandan'ilay fandatsaham-bato ka hiaretana ny fahoriana sy ny fijaliana mandritry ny 5 taona. Ho avy indray izao ny fifidianana manaraka, dia ho sanatria ve andairan'izany ireo malagasy tonga saina? Matoan-datsoratra izay fa hiaratsy hatrany ny kalitaon'ny fifidianana eto Madagasikara raha manao be marenina. Tsy mandray ireo tolo-kevitra avy amin'ny ampisihatra samihafa ny governemanta sy ny seni. Hoy ny firaisan-monim-pirenena Roy tamin'ity androany isan'ny takiana ny jerena manokana ireo tolo-kevitra mahakasika ny fifidianana 4 taona 2024 izy ireo. Isorohana ny mety ho savorivory sy isian'ny tena safidim-bahoaka marina ao anatin'izay. Hilarina Soloniaina. Vaovy ny safidim-bahoaka, io no azo hitarafana ny fifidianana farany teo teto amin'ny firenena, hoy ny firaisan-monim-pirenena avy amin'ny vovonana Roy. Tolo-kevitra maro avy amin'ireo mpisehatra samihafa anatsarana ny fifidianana 4 taona 2024 no tsy niraisin'ny governemanta sy ny seni, izay isan'ny antony nampisavorivory sy tsy nampizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana farany teo. Hiaratsy hatrany ny kalitaon'ny fifidianana eto amintsika raha tsy misy ny fandiniana miaraka ireo fanatsarana rehetra no takiana hatramin'izay raha ny fanazavana. Ataontsika hoe mety le fiatraika ange raha tsika mahita raha tsika nahita zao ilay teo hoe nisy tamin'ny fifidianana sambany teto amin'ny firenena nisy andreny hoe misy kandida anao tsy mandray anjara ao anatin'ilay ataontsika hoe fampelezan-kevitra, ary ihany koa ataontsika hoe na dia tsy mitarika amin'ny vantana izy tao anatin'ilay hoe fanehoana hoe tsy mifidy ao anatin'iny dia hitanao be le hoe taux de participation. Lasa mimidina foana zany le taux de participation lay olona izay mba haneho n'le heviny isafidy. Lasa voafehy zany le safidin'le olona hoe tsy ahafahany mijery. Ny faharoa dia le hoe lasa miharatsy ny kalitao ny fifidianana. Zany hoe ireo singa izay ataontsika hoe manaraka ny fentreresa-pirenena dia be da be ny tsy voajo ao anatin'io. Misy ny ataontsika hoe mety ny fahafahan'le olona mety ataontsika hoe raha ijerentsika zao dia hoe fa manahoana ny maninona no latsaka be ny olona tsy tafiditra ao anaty lista. Dia ataontsika hoe izay tsy anjaran'ny ekena fa hoe anjaran'ny olo-pirenena zay. Fa kosa mila fanatsarana izay le atao zay. Zay le teneniko hoe fanatsarana ahafahana mahatonga an'le olona hoe azoto ao anatin'iny anjaran'ilay tompona andraikitra mpikarakara ny fifidianana manao an'izay fanatsarana zay. Tokony hiainga amin'ireo rafitra fifampidiniana ny fanapakevitra rehetra mba tsy hisian'ny fanapahana tokana tahaka ny ataon'ny eo anivon'ny fitondrana ankehitriny. Isan'izany ny mahakasika ny fampiakarana ny sarapilitsahako fidiana na ny caution izay toa faniliana ankitsirano ireo tsy mitovy foto-kevitra amin'ny fitondrana. Zao rahantsika mahita zao ny ao anatin'iny hoe nampiakarana ny atao hoe ny sandan'ny caution zany ao anatin'iny dia rahantsika mahita hoe lasa ataontsika hoe aiza ny fahafahan'ny olona karazana misy ataontsika hoe endrika ankolaka ihany zany ao anatin'izay. Zay le hoe ilaina rehefa misy ny zavatra tokony atao dia matoa apetraka ny cadre de concertation dia tokony misy miainga avy any amin'izay cadre de concertation enona izay zavatra lazaina ao anatin'iny. Fa lasa ohatrany hoe endrika fombafomba fotsiny ihany lay fanaovana an'le cadre de concertation na ilazantsika anazy hoe icautionner le zavatra ho atao anatin'iny. Fa tokony hoe isy an'izay le hoe fienona dia iny no niraisina dia ataony vinavina hoe raha ny fomba fanatanterahana ny fifidianana dia ohatr'izao mety ho fandaniana mety ho atao anatin'iny dia tokony miainga zany zay le hoe mety tsy lalàna zay. Fa zay le hoe mila mifampieno dia mila ihany koa mandray izay tolo-kevitra fa matoa napetraka izay dia ilaina zany zay. Efa nitaky ary mbola mitaky ny andraisana ireo tolo-kevitra ho fanantsarana ny fifidianana araka izany ny firaisan-monim-pirenena. Tsy aivina, isan'ireo nametraka rekomandasiona maro ho fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara ny vondrana Eoropeana tamin'ny taona 2024. Eny taona ty aoriana tsy nisy notanterahana ireny isian'ny fifidianana madio. Vokany, tsy nahazo antoka ny olo-pirenena fa madio ny fifidianana
voaporofo izany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ambany ny tahapavitriny irsoana indray zao ny fifidianana solombavambahoaka sy ben'ny tanàna izay mbola lavitry ny madio sy mangarihara raha ny fomba fiasan'ny voamehitra maleo tena misahana ny fifidianana sy ny fitondram-panjakana antony mahatonga ireo hery-velona maro mialana inona miantsony sy ny fifampijiniana anatsarana ny tokotanim-pifidianana fatafiakatra 500 ariary ny kapoakambary any amin'ireo toerana ambanivohitra ny be fandriana avaratra amin'izao fotoana izao na mihamafy aza ny fiainana andavanandro mponina manoloan'izay manjaka ny fitangosambola ataon'ny mpitandro ny filaminana hatreny anivo ny fitsarana indrindra ho an'ireo manandrara ka anaovana antsoavo ny mpandrindra ny antoko malagasy miara-miaingy avany an-toerana raha isan'ny distrika mpamokabary tsara kalitao ary azo lazaina ho nanana ny ampy tamin'izany famokarana izany ny tao amin'ny be fandriana avaratra mitsimbadika ny tsary ankehitriny ary tafiakatra 500 ariary ny kapoaka any amin'ireo toerana ambanivolo miataka ny tanàn-dehibe raha misedra olana goavana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina manampitrotraka ny fanararaotana amin'ny endriny maro makitra vidim-piainana befandriagna zany eny tsery arivo kapoakambary izy amin'izao 700 agny ambanivohitra 200 misy aza 500 kapoakambary jirama boka fa tsy koragny jirama zany eny ndraiky tsofitoaly tsy mandeha za voangana ny vidy batery izy koa tsy manana batery na amazing zay mahatonga le fagnararotany asanjolahy isanaligny misy olo vakitragno ary mahagaga amin'izany tsy hita zare mamaky tragno afa-tragno vaky na mihamafy aza ny fiainana andavanandro ny mponina manoloana izay manjaka ihany koa ny fitangosambola ataon'ny mpitandro ny filaminana hatreny anivon'ny fitsarana indrindra ho an'ireo manandraharaha very tanteraka ny rariny ny hitsiny sy ny famarinana ny vola no manjaka hoy ny fanazavana i avidy le sakafo hoaniny io amiagna zareo amin'ny tompona ndraiky ty amin'ny fitsarana zany manomboko zany zavatra iainan'ologno tegna vahoaka sahiragna sendra misy raha mampanahiragna zare amin'ny fitsarana izy koa tsy vola anana mitory koa tsy vola ana sahiragna fo na managna ny rariny ana na nangalarin'ologno raha ana tsy mahafapony vahoaka mpitandro filamina ana koa tsy vola na sahiragna na mitory ologno ndana ny vakin'olo tragno na koa tsy vola na olo tsy afaka mankezana ankoatra ny fanjakana fohibe izay tsy manaja ny fampanantenany amin'ny hoe tsy hisy distrika dino amin'ny lafin'ny fampandrosoana tsy hitantaratra ny tena anjara-birikin'ireo olomboatendry sy olomboafidy ny akamaroan'izy ireo izay tsy hitazana raha tsy ankatoko ny fifidianana toy izao le mpagnano politika handehany hoe atao ino fomba hahalany za fa tsy mieritserity hoe fampandrosoagna zany sahiko minenagna raha zany handeha ambanivo agny tsisy firy barazy vita ampanjakagna zany eny toady any vita ampanjakagna ankoatrin'le pont tsy vita zany le tohadiany koa zany tsisy agny ambanivohitro raha tokony ho izy mandeha ino zavatra tokony hafany magnampy manakory fomba halany za sendra misy fifidianana tsy managna eritserity fampandrosoagna zany ny mpitondrany amin'ny ankapoboiny zany zava-misy ankoatra ny tsy fisian'ny politika mazava iahinany sosialim-bahoaka adino amin'ny lafin'ny fampandrosoana samihafa ny aobe fandriana avaratra raha ny lalana manokana potika tanteraka ny miazo an'ny antsakabary iray amin'ireo kaominina ivezivezen'ny mponina amin'ny famatsinany filana samihafa ka tafiakatra 4 ariary ny milanjan'ny moto amin'ny lalan-dratsy idirantsika lalindalina ny mahakasika an'izay sosialim-bahoaka zay rehefa avy eo fa tontolo ny asa mpanjakana vetivety ny fifananana ihany no ahafahana mandray ireo mpiasa mpanjakana vaovao ho ny ministry ny asa sy ny fampananana asa tamin'ity androany ity miato mandritra ny fotoana tsy voafaritra avokoa araka izany mifandraisana mpiasa mpanjakana vaovao sous contrat ankilan'izay azo ataony mandray ireo mpiasa avy any ivelany asa eto Madagasikara ary maharitra 2 taona farafahabetsany ny fifanarahana na ny contrat omeny ny fanjakana malagasy ao anatin'izay fitianokolona tsy misy ny fandraisana mpiasa mpanjakana vaovao eo anivon'ny ministera ankehitriny raha nambaran'ny ministry ny asa sy ny fampananana asa androany tsy voafetra ny faharetany ity fanapa-kevitra ity noho ny fanisana ireo mpiasa mpanjakana manerana nosy amin'izao fotoana ao anatin'ilay fanisana
sy fijerena fahaiza manao ampiasa-panjakana dia mba hialana amin'ilay korotana ao anatin'ilay fanisana dia nahato aloha amina fotoana fohy ny fangalana ampiasa-panjakana tsy miato maritra akory io fa le temps avitana n'ilay plan de restructuration any asa-panjakana fa raha hitantsika ihany koa dia ny resaka concours dia nivoaka zao tamin'ny conseil des ministres tamin'ny herinandro ny concours mpitsara ny concours prakitra arahany anivon'ny fitsarana ny concours amin'ny resaka miaramila ihany koa sa ny olona izay andeha anala fanadinana no concours dia azo raisina aloha fa kosa ny fandraisana piasa amin'ny alalana contrat aloha zany no nahato fa miandry an'ilay plan de restructuration ho vita. Ankilany tafiditra anatin'ny loi sur l'investissement ny fandraisana ireo piasa vahiny eto Madagasikara. Roapolo isanjaton'ireo piasa anatin'ny orinasa iray no azo atao piasa vahiny raha ny lalàna. Mitohy araka izany fanomezana fahazahon-dalana hiasa eto Madagasikara. Tao anatin'ny 3 taona farany mandidina ny 204 ireo nahazo fahazahon-dalana hiasa eto an-toerana. Ny teneniko izay hoe digitalisation ilay izy dia processus efa digitalisé izy io napetraka mba hanamorana ny fametrahana an'izany atotan-taratasy rehetra ilaina ahafahana mahazo an'izany fahazahon-dalana ho an'ireo salariés étrangers. Talohantsika anisan'ny 2-3 semaines tao ny anisan'ny fikarakarana ny taratasy zao ataontsika hoe herinandro eo zany izy à partir d'un complet daholo ny dossier an'ilay olona zay kosa aloha ilay izy complet tsara ny dossier dia misy dia à partir an'izay zany tokony mikorira les facilitations les fanenana les traitements les dossiers au niveau de l'EDBM. Tontosa androany ny fampahafantarana ny sehatra nomerika ahafahana manamora ny fangatahana fahazahon-dalana hiasa eto Madagasikara ho an'ireo teratany vahiny. Iresaka ny totanisa vetivetsika misy fiantraikany ratsy amin'ny fahazona amin'ny totanisa mazava azy feno. Ny tsy fampiny manampahaizana manokana momba ny fanisana hontale jeneraly ny Istat. Na izany aza efa misy vokatra azo tamin'ny tetikasa Stat Cap 2 saingy mbola hitohy-hatrany ho ny fanazavany fanadiadiana atao eny fotony amin'ny alalan'ny tetikasa amin'ny taona 4 ny alarany Efson. Efa nahitana vokatra ny mahakasika ny tetikasa Stat Cap 2 izay fanisana ny mponina ataony eo anivon'ny Stat. Na izany aza mitohy hatrany ny fanadiadiana atao hatrany ny fanazavana hatrany. Dia ny asa vaingana ihany koa zany zao dia ho avy ihany koa zany amin'ny taona ity tena zavatra betsaka no asa ho ataontsika zany. Eo ny toy an'ity enquête périodique auprès des ménages ity 2024-2025 fa isy ihany koa ny recensement iarahana amin'ny gouvernement recensement digital mba ahafahana mahazo statistique any hatrany amin'ny farany ambany indrindra araka ny teny teo hoe mila dynamique ozy le zay zany le anateo le données zay azontsika zany la information dia ao anatin'izay koa mbola misy enquête sociale koa satria capital humain ny resahana dia efa misy multiple indicateurs cluster survey ahitana ny fanisany nano demande moa taux de natalité misy fandraisana izany zavatra rehetra. Isan'ny misy fiantraikany betsaka amin'ny famokarana ny antotanisa ny tsy fampiny manampahaizana manokana momba ny fanisana raha ny fanazavana. Tsy fampina izay misy fiantraikany ihany koa amin'ny fametrahana politika eto amin'ny firenena. Traikany izay dia any amin'ny resaka information satria ny statistika tsy ho vokarina fotsiny fa ho ampiasaina mba ho ampiasaina izy amin'ny fanatsarana ny fandraisana décision. Dia raha ohatra zany ka tsy ampy ny analyste mazava ho azy dia tsy mivoaka tsara zany ilay tiana hatongavana hoe inona no politique inona ny recommandation. Ny statistique tsy mijany hoe les chiffres fa les chiffres veut dire hoe mila traduisena les chiffres en terme na action dia ihany koa en terme na recommandation. Dia tsy fahampian'ny analyste statisticien zany dia tsy mahatsara ny qualité an'le les analyses zay ataontsika dia mazava ho azy les informations tsy valoriser zany ilay statistique zay azo dia misy problème zay amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Isan'ny hanatsidiky ny tale jeneraly ny Instat fa isan'ny arana amin'ny ministera ny fambolena amin'izao ny fanisana ireo tantsaha amin'izao fotoana izao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fikajiana ny arikarena vaobe. Isan'ny singa fototra ilaina ary zava-dehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra zany antotanisa izany asa manahoana ny fiabilité an'izay données samihafa izay ho an'ny eto Madagasikara oharina amin'ireo firenen-kafa.
fa tsy ampy anjifana ny kojakoja ilaina ho an-tokantrano sy atrehana ny tontolo andro ny vola iainany ankamaroany malagasy. Anatin'ny ray andro amin'izao fotoan'izao raha ny fitarainana voaray ny vola raisina anatin'ny ray andro izay tsy maintsy alany ny vidim-bary, ny vidin-drano, ny arina fandrehitra sy ny maro hafa ireo izay saika niakabidy avokoa raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androan'ity. Daniela Minoarso. Sahirana ara-pivelomana avokoa ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana raha natotanisana avoaka ny banky iraisam-pirenena farany teo. Miaina amin'ny vola lasaky ny 4,000 isan'andro ny 570 faingo 200 ny malagasy, vola izay tsy ampy tsinjarana firiny ao an-tokantrano sy atrehana ny tontolo andro ho ireo ankohonana nanaovana fanadihadiana noho io vola io tsy maintsy ialany ny vidim-bary, vidin-drano, ny vidin-tsaribô, ny vidin-daoka, ny labozia sy ny maro hafa izay tsy mitsaha miakabidy avokoa amin'izao fotoana. Misahirana ny vahoaka tena sahirana. Raha salana zao dia eto tompony ity tanàna ity nefa ny ankizy maro. Za efa manano tena efa meosa. Dia zany vidim-piainana nefa sarotra na dia mba miezaka ihany ara mitady. Dia sarotra koa le fitadiavana. Mahita kely, mahita sakafo ihany fa indraindray tsy ampy satria ny ankizy maro. Raha amiko aloha tompoko dia tena hitako mihitsy fa na 5,000 sy 1 alina raha tsy ampy. Raha tsinjaraina ny vidy tsaribô, vidina vary, dia ny laoka, mbola fanampinampiny izany ny jiro, mbola vidiana ny kafe kely. Za zao misotro kafe, sakafo maraina raha 5,000. Raha 2 alina raha androany mety hoe tsy ampy raha hoe olona betsabetsaka e. Sahirana ara-pivelomana izay tsy mahita hanina hoanina izany izay amin'izao hoe ny rano tondraka ety aminay dia sahirana be izay ety aminay ety ampefiloam-body rano misy anay. Ny asako izao manasa lamba dia za mamelona ankonana enina mianadahy. Arakaraka ny hita moa izany ilay izy fa tsy hoe voatery hita foana ianao fa indraindray tsy mahita dia indraindray mahita. Dia indraindray ohatra ny 4,000, 5,000 dia iny tsinjaraina ao an-trano. Maraina iny izay mahazo an'izay dia 2,000 ataonay atoandro dia ny 3,000 dia tsinjaraina amin'ny 1,000. Izay natao mahampy na raika poka ary misy dia izay natao mahampy eo. Hatreto tsy mbola hita taratra ho ireo mponina amin'ny faritra Iva eto Andrenivohitra ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny famahana izay olany sosialim-bahoaka nampitarena ny maro izay teto Madagasikara. Tena be dia be ny fahasahiranana to. Ny vidim-piainana tena miakatra dia miakatra andro manalina. Ny vahaolana ataon'ny fanjakana nefa tsy hita hoe ato na roa. Tsy hitanay zany izay plasy na amin'ny asa na amin'ny inona tena tsisy mihitsy ny zavatra horaisina zany. Ohatra ny ety amin'ny faritra ety misy anay ety zao dia betsaka ny sahirana tondra-drano. Ohatr'izao zao ny atao amin'ny tranonay zao ohatr'izao dia esorina ohatran'izao ilay izy. Dia tsisy hoe fanampiana mba azonao zany moa fidiram-bola tsy misy. Ao koa nefa ny eritreretinao koa hoe ianao maraina raha anasa raha misy karama kely ataonao aza dia ohatran'ny hoe tsy afaka mandeha anao satria tsy ny aty an-trano zany eritreretinao foana ilay rano sy ilay fahavoazana amin'ilay avorana. Dia mba mangataka izay zany amin'ireo fanjakana ireo hoe mba jerevy ilay aty amin'ilay ambany toerana zany satria tena ilay ambany toerana tena hita mihitsy hoe tena sahirana ilay olona. Indrindrandrindra zany ao anatin'ny resaka sosial andavanandro mihitsy zany no tena problème satria ny andavanandro no tena eritreretina karama ety tsy misy hoe karama isanandro ny asa fa tena zay kely hita no iny no hanina. Dia izay mahatonga anay hoe mba mangataka an'ireo mpitondra fanjakana ireo zany mba mijery an'ilay zavatra ohatran'izay satria tsy inona tena efa zavatra efa tena hoe alerta ilay izy fa tsy hoe sangisangina hoe vola hivazivaziana zany ilay toeam-piainana. Tahako izany dia mba fijerena an'ilay tanora sy ilay ray aman-dreny sahirana zany ilay tanora tsy hanasa ny ankamaroany. Eo amin'ilay fivelomana zany no tena mampijaly amin'ny olona mponina ety. Lasa ilay tanora tokony hiasa zany lasa mivenzivenzy, misotro toaka ny ankamaroany satria amin'ilay tsy fihinasa.
ankilany tsy mifanaraka amin'ny fitombo ny mponina eto amintsika ny sandra ny vidim-piainana fa miakatra trany any ka tsy mitsahatra mihemitry Madagasikara eo amin'ny lafiny fahantrana raha nambatra ny Ropoetokarena olom-pirenena mpanao politika sy ny maro hafa. Mbola maro mifanadihadiana mifandraika amin'izay sosialim-bahoaka izay hoentina aminao rehefa avy eo fa isan'ny sampam-piofanana mamolavola tanora hafeny tontolo ny hôtellerie sy ny cuisine ny club du chef izay efa hitana azy io ao Toamasina sy ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Fianarana mandritra ny efa-bolana ka ireo izay mivoaka avy ao dia lasa matianina avokoa raha ny tsikaritra tao anatin'izay fotoana ny joroan'izay. Anja Robert Kolo Mahajanga. Toy ireto hitantsika amin'ny sary ireto ny karazana sakafo sy ny karazana mofo vitan'ireo mpianatry ny club du chef teto Mahajanga taoriany ny fiofanana nandritra ny efa-bolana izay nataon'izy ireo mikasika ny cuisine sy ny pâtisserie. Tsy maintsy mandalo fanadinana tsarain'ireo chef efa matianina avokoa noho izany ny mpianatra mialohany hanomezana azy ireo mari-pahaizana fa vitan'ny fiofanana. Fa inona moa ny club du chef? Club du chef moa zany dia efa irahantsika malala amin'ny fampiofanana arak'asa izay tsy viana amin'ny olona amin'ny cuisine, pâtisserie ary ny restauration. Eto Mahajanga izy dia efa niorina tao anatin'ny efa-taona fa amin'ny club du chef dia miezaka ny aty amin'ny faritra zany hoe tao Toamasina ny nanomboana dia eto Mahajanga indray zany no misy ny club du chef amin'izao fotoana izao. Ny club du chef aloha zany tena mampiavaka azy amin'ny hoe fampianarana asa tanana ataony dia ilay hoe critère anankiray izay tsy manavaka na lehilahy na vehivavy ary tsy manavaka diplôma ihany koa. Ao Tamatavy sy eto Mahajanga no ahitana ny club du chef eto Madagasikara ary efa maro ireo mpianatra no volavolainy ny club du chef miparitaka eny amin'ireo hôtely lehibe eto amintsika. Na izany aza ny anofana ny mpianatra aleo tena sy anokatra ny orinasa ho azy manokana no tena tanjo ny club du chef. Aoriana ny fiofanana izay vitany eto moa zany dia tsy amelana ery zareo raha tsy hanao stage satria maro ireo hôtely lehibe sy ireo orinasa lehibe na eto toerana ny ivelany miara-miasa amin'ny club du chef ka ireny no andefasanay anireo mpianatra ireo. Ary ny ankizy moa zany araka ny raha mahafantatra fa raha mivoaka ato aminay ary ka tsy hanao stage intsona dia efa afaka manokatra ary afaka mavely tena amin'izany sehatra ny pâtisserie sy ny cuisine zany. Ny fandaharam-potoanan'ny club du chef ao anatin'ny fiofanana dia isaky ny efa-bolana zany hoe ao anatin'ny 4 mois zany ny fiofanana ato amin'ny club du chef izany indrindra no fisian'ity fitsapahana ny fahaizan'ny mpianatra ity amin'ity taona voalohan'ny taona ity. Zany hoe ity zany zao ny fanadinana voalohany izay rahana amin'ny fanjakana ihany koa eto amin'ny Mahajanga. Natao voazarazara ny cours de midi, ny cours du jour, ny cours du soir ary misy ihany koa ireo cours samedi izay hoe tsy afaka mihitsy amin'ny andavanandro. Ny club du chef ihany koa dia manentana ny tanora mba hihiditra amin'ny sehatra fianarana asa tanana izay tsy voatery ho lakozia, tsy voatery ho pâtisserie, tsy voatery ho restauration fa maro ny ireo asa tanana any amin'ny zaitra sy ny rafitra sy ireo karazana asa tanana. Zay zany tena mba idéalin'ny club du chef mba hanaitaitra ny tanora mba hianatra asa tanana. Eo anilany EPP Beril ao Tanambao 5 no ahitana ny club du chef ao Toamasina raha toa ka tsy lavitry ny Biraofokotany Mahibibikely kosa no misy azy eto Mahajanga. Raha mahalinanao ary ny afe ny tontolo ny cuisine sy ny pâtisserie aza misalasala manatona ny club du chef ao Tamatavy na eto Mahajanga na antsoy ny 034 85 413 36. Dia izay tontolo ny lakozia sy ny nahandro izay no entsika amin'ny sendry vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santiona ny vidiny arina fandrehitra izay ahitana fiakarana eo amin'ny 5,000 ariary isaky ny gona amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny famarotana ny entana any an-tokantrano izay ataon'ny tokantrano maro manoloana ny fahasahiranana iainana amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao. Aiza misaraka aminay ary rehefa avy eo. Efa miandranao amin'ny Telma ny smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sady afaka lohanao tsikelikely mandritra ny 4 na 5 na 12 volana mbola mahazo bonus 50 mégabe zao ianao miaraka amin'ny zara cadeau ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 504 ariary isan'andro. Tonga vaingana any amin'ny Telma shop.
Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamenina ny arabatra ny tomboka lasia tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isan-taratsika izay. Manomboka amin'ny 10,000 ariary ny fiakaram-bidy ny arina fandrehitra ray gony amin'izao fotoa ampahavaradrao. Raha tsy ihany koa ny kalitaon'ireo arina fandrehitra tonga eto Andrenivohitra ankehitriny. Isan'ny antony fiakaram-bidy ny faratsindalana ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity fity nokolona. Raha toka 3 alina ariary ny iray gony amin'ny arina fandrehitra 3 volana lasa izay, tafiakatra 5,000 sy 3 alina ariary hatramin'ny 4 alina ariary ny iray gony amin'izany arina fandrehitra izany ankehitriny. Ahitana fiakarana trano ny vidin'ny charbon amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Saingy ny amafy izany tamin'ity taona ity noho ny faratsy ny lalany. 10,000 sy 3 izy zao. Dia niakatra 4 alina toy ny amidiny atoy zao 10,000 sy 3 dia misy le 4 alina. Misy izay maka zao any faritra Analamanga any dia tsy nareo fianaratsoa miakina amin'izay misy an'le entana ihany nangalana. Ny charbon zao ikena fa betsaka fa lilatana mihitsy ny rasy dia sy tonga eto le entana. Avy any naty alina izany betsaka amin'izao. Manomboka tamin'ny janvier sy février 500 reny dia 300 na 5,000 na 10,000 na miakina amin'izay volananany ihany nefa fa tonga eto ka amin'ny vola dia efa mihaina fa izay tsy miteny zona izao. 200 so mahazo le 200 sa fa le majinijinika. Miaina fahasahiranana tanteraka ny ankamaroany ireo tokantrano vokatry ho fahalafosan'ny arina fandrehatra io. Raha toka 10,000 ariary isan'andro ny volana tokana hividianana izany arina fandrehatra izany, tafiakatra maheriny 2,000 ariary isan'andro ny fandaniana amin'ny charbon noho ny fiankaran'ny vidiny amin'izao fotoana. Taloha izany anay 500 dia niakatra 5,000 ny atanjo fotsiny dia zao sao ty 500 sy arivo ny atanjo sy arivo izay vao ampy. Teo aloha 500 ampy atanjo sy arivo. Tato ato voaingaikaingana ary ny tena ohatrany niakatra be. Niakatra ihany aloha voaingana teo izany ohatrany ny tena diso niakatra loatra izay na ny vary na ny saribao. Rehefa mahandro tsaramaso dia 2,000 vao ampy. Fa raha hoe laoka anana dia 500 sy arivo. Ka tsy hita nge izay tena hoe ampy fa izay kely eo izany ny zarazaraina. Fa raha ny tena mampy amin'izao tsisy intsony. Fa izay kely eo izany ny zarazaraina. Fa ny saribao aloha tsy maintsy hanina satria ny rano koa nge raha tsy ampangotrahana izay zao tsy misotro rano pompy amin'izao raha tsy ampangotrahana izay vao misotro izay. Dia ohatr'izany na ny rano raha ilaina hafanaina dia lasa miakatra be ilay saribao ilaina. Isan'ireo misedra fahatiantoka ihany koa manoloana izany fiakaran'ny charbon izany ireo mpisehatra amin'ny fanaovana hani-masaka. Ankoatran'ny fiakaran'ny vidy, niova ihany koa ny kalitaon'ny charbon tonga eto Andrenivohitra raha ny fanazavana hatrany. Izy ireo izay tsy maintsy mampiasa charbon iray gony isan'andro. Le charbon fotsiny fa miara-miakatra daholo vidiny entana dia ohatran'ny eny zao tena lasa malany ray kitapo izany zao tsy ampy anay an'andro lasa miakatra 200,000 lasa malany ray kitapo izany zay zao isan'andro rary tsy ampy tena le tombomaritra azy lasa kely lasa miaina tsy ohatran'ny teo aloha tsony lasa ny vidiny entana miakatra ny charbon mialafo be miezaka ihany izay mampiakatra kely fa ny olona koa raha tena miakatra ianao dia miaina tamin'ny fividianan'ny mpanjifa satria kelikely le izy tsy afaka mampiakatra prix izany izay fa le tanana enany eo rehefa miaina le tana dia miala moramora ny olona tsy dia tsara tsy dia misy vodikiny juste tsoratsora sy an'ireny daholo
dia tsy dia mateza sao zay mampiasa dia tsorany be sao ny ao vetivety kely dia lany dia lasa rairay miditra mampiditra fantiantoko mihitsy ilay izy nalana koa ratsy ohatrany hoe miakatra manaraka an'iny ny vidiny ndraiky ta araka izany misy fiatraikany amin'ny andavanandron'ny mponina ny faratsiany lalana any amin'ny faritra tsy mbola afa miala amin'ny fampiasana arina fandritra ny akamaroan'ny mponina noho ny fahefa-mividy ambany ireo vovoka charbon ihany sisa no voavidy latsaky ny 500 ariary amin'ny atsinjarany. Manoloana izay vidanga ny vidim-piainana amin'ny akaben'izay dia mitombo ihany koa ireo fianakaviana mivarotra ny entany ao an-tokantrano amin'izao fotoana izao. Tsy maraka intsony ny vola andraisan'ireo entana ireo mpivarotra entana efa niasa eny amin'ny tsenany 17 hektara teny tsy fanao fa noho ny tsy fisiana no antony hamarotana ny entana ao an-tokantrano ireo mpamarotra sendra ny mpanao gazety tamin'ity androan'ity. Ny tombo avoroeny ireo fianakaviana nivarotra ireo entana sy kojakoja tokantrano teto amin'ity mpandray entana amidy eto 67 hektara ity. Misy ireo ifindra trano antony ny famarotana ireo entana fa ny ankamarony teren'ny tsy fisina ka ny entana ao an-tokantrano no amidy. Raha ny resaka ny fanaovana tamin'ity renim-pianakaviana ny safidiny tsy hiseho ity tsy fanaony izao mivarom-pananana izao fa noho ny tsy fisin'ny vola anefana ny saram-pianaran'ny ankizy no antony hamarotana ny entana sasany ao an-tokantrano fa ihany koa anampina ny sakafo ho an'ireo mpandray ny entana amidy. Tsy voafetra ny hoenti-manana eo am-pelatanana na maro aza ireo tonga midodododo mila vonjy mba hividianana ireo fitaovan-tokantrano. Misy le misy problème misy dia amidiny eto aminay ny entany fa zay tsy manararoatsa olona koa nefa fa maka vidiny amin'ny normal. Le problème ohatra zao hoe misy marary zay zao le problème dia aminjeny an'le marary atsia aina ny fonjena dia tsy maintsy ny entanao an-trano atsia le mangataka amin'olona sarotra be dia ny entany ny amidiny. Misy zao seza misy frigidaire miakina le entany eo. Tato anatin'ny efa taona farany tsy nitsahan'ny tombo ireo mpivarom-pananana ho iatrany ireo mpivarotra eto amin'ny 67 hektara tsy mifidy saranga fa ny sokajin'olona rehetra no tonga mivarotra izany eto ho iatrany ny fanazavana. Fipetra maro no apetraka mialohan'ny andraisana ireo entana ialana amin'ny olana toy ny fividianana entana alatra indrindra manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Lafomba vao hafa na eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao manandanja hatrany ny boky indrindra ho an'ireo mpianatra any amin'ny sekoly ambaratonga fototra. Mahomby kokoa amin'ny fianaran'ireo mpianatra liana sy tia mamaky boky ny mpampianatra vahiny iray. Avy atsy amin'ny Nosy La Réunion raha nanolotra boky ho an'ireo mpianatra tao amin'ny commune Sambaina tamin'ity androan'ity. Gaëtan Andriatsilavo. Ny taona 2024 raha ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena mihoatra ny 700 ny zaza tsy nahavita fianarana na isan-taona noho ny fanampatapahana sy ireo loza voajanahary. Ny ray apahatelin'ireo zaza 5 hatramin'ny 12 taona miasa avokoa ary mihoatra ny 100 izany ho an'ireo zaza 12 hatramin'ny 14 taona. Sahirana ara-pianarana avokoa ny 5 n'ireo zaza 10 taona. Lafin-javatra maro no mila hatsaraina manoloan'izany ahafahana manatsara ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara ary manana anjara toerana lehibe amin'izany ny famakiana boky. Na eo aza ny fivoarana tsy tokony atao ambanin-javatra ny famakiana boky indrindra ho an'ireo ankizy any amin'ny fanabeazana fototra. Écoutez, je vous dis tout de suite ma pensée, ça va peut-être décevoir certaines personnes. Teneniko mazava eto ny eritreritro izay mety ahakiviny sasany. Ny nomerika dia tsara fa hoay ny fototry ny fanabeazana dia ny soratra ny vaky boky ary mitadidy kokoa izay mandalo amin'ny tana ny atidoha. Na dia eo aza ny fivoarana makany amin'ny nomerika inoko fa hiverina amin'ny fomba fahiny izany hoe ny fanoratana sy ny vaky boky antony tsy maintsy hitazonana ireo boky ireo ahazoan'ireo ankizy mampiasa loha ka mampiasa izany araka ny tokony ho izy. Raha tsy misy ny boky tsy misy ny nomerika. Lisez à bon escient pour le reste. S'il n'y a pas de livre, il n'y aura pas de numérique. Androany nanolotra boky amanalina ho an'ireo EPP rehetra eo anivon'ny commune ambanivohitra Sambaina distrika ny Manjakandriana ireto fikambanana avy any La Réunion ireto. Efa nisy ihany koa ny bus scolaire natolotra izy ireo hitaterana ireo mpianatra. Ampitombo ny tahapahombiazana eo amin'ny fampianarana ny tanjona raha ny fanazavana. Ampitombo hatrany ny tahapahombiazana taux de réussite zany. Fa mino ako fa nanomboka fikarakarana ireny boky ireny, fikarakarana ny fitaterana zany zay eto fa manana bus scolaire manomboka ny fanatsarana ny
biblioteka municipal zany mbo nisy zao dia ary ny mpianatra eto amin'ity commune Sambany aty zany a dia misy ny ataontsika hoe cours gratuit tsy mandoa-bola zany ny mpianatra rehefa manao cours dia gratuit le izy fa ny commune kosa zany no miantoka ny karaha mandrem-patanatra mampanao cours gratuit reny zay ezaka rehetrarehetra natao zay zany a misy manantena tompoko fa mba tena hitondra fahombiazana amin'ny fanabeazana eto amin'ny commune Sambany. Antoka ny fampandrosoana sy ho avin'ny taranaka any aoriana ny fampianarana sy ny fanabeazana. Mbola maro nefa ny olana manodidina izany hitadiavana vahaolana raha ny eto Madagasikara manokana. Programa mpampianarana, ireo mpampianatra FRAM, fotodrafitrasa, ny tahapahafaham-panadinana, fandaozana sekoly, ny tsy fananan'asa aorian'ny fianarana noratovina sy ny maro hafa. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny taitain'andro aman'alina ireo mponina any amin'ny distrika an'Anjozorobe amin'izao fotoana izao noho ny fakanan-kery ny ataona andian-jiolahy mirongo fitaovam-piadiana. Ny faran'ny herinandro teo olona 12 indray no lasan'ireo mpakakery ny tany an-toerana Henri Florian. Ny sabotsy lasa teo ny refitrefitra tanteraka ny Pobasy nataon'ireo jiolahy mpakan-kery ny tao amin'ny commune Ambosary Avaratra ao anatin'ny distrika ny Anjozorobe iny. Raha ny nambaran'ireo mponina efa jiolahy mpameorin-kelika amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana no manohitra ny ty asa ratsy ity. Nandritra ny fanafiana ny sabotsy lasa teo olona maromaro no lasan'ireo mpakan-keriny saingy nisy kosa ireo avitra somatsara raha ny nambaran'ireo fianakaviana. Ka raha araky ny fampandrenesam-baovao sy ny antso izay azo omaly hariva dia olona 4 no lasan'ny tany ary olona 4 ireo nisy mpianaka dia le mpianaka le lehilahy zany le ray mpianakaviana no daroan'ireo dahalo tamin'ny vody basy ka naratra ary torana tsy natsiaro tena dia rehefa izay dia natsipon'ireo tao anaty tatatra fa no everiny fa efa maty dia navelany teo zany ilay fa eritreretony hoe fatan'ilay olona dia ilay zanany ihany koa moa zany navelany satria mbola kely rehefa hitany hoe maty zany ilay dadany dia najanony teo kanefa noho ny fitahian'Andriamanitra sy noho ny fanambinany dia mba velona somatsara ihany ray mpianakaviana io ary tafody tao an-tokantrano ka nentinaingana tao amin'ny hôpitaly Ambosary Avaratra izany. Araka ny vaovao eno indray anefa ny maraina dia olona 12 no lasany tamin'ny fotoana io fa ny 4 no tafaverina ka eto izahay dia mbola manatitra trany manaitra trany an'ireo tompon'andraikitra mba hijery ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra distrika an'Anjozorobe io fa dia tena tsy mandry fahalemana ny olona ary manao sesitany tenany ary isan'andro dia mitaitaindava foana amin'ny zavatra amin'ny fanafian-dalo tahaka izao. Isan'ireo commune tsy nahitana trangana fakanan-kery ny sahala ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny commune Ambosary Avaratra ity raha ny fanazavana trany ary misy ihany koa ny poste avancé ny gendarmerie-pirenena ao amin'ity commune ity saingy tsy hita mazava ny tena asan'izy ireo. Manao antsova araka izany ireo mponina any an-toerana mba hamahana ny olana tsy fandriam-pahalemana ity. Mifarany eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao tao anatin'izay 5 minitra katroka izay mandrapitafa ho amin'ny rapitondray ary veloma tompoko. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.